Faly miarabantsika tokolasy tompoko avy anatin'ity fandarina zany malaza ity. Etona dia arabaina reo andriambavilanitra malagasy mankalaza izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izao. Naiza naiza toerana misy antsika, naiza naiza ihany koa izay iainantsika ao anatin'ity tany fandalovana ity, na eto Madagasikara io, na any ampitan-dranomasina io, na any amin'ny faritra izay velona fa lavitra kanefa mbola afaka manaraka izao fandaharana izao, dia arabaina isika mianakavy, indrindra ianareo vehivavy renim-pianakaviana izay miady sy mitolona isan'andro hanatsarana izany fiainan-tokantrano, indrindra vehivavy hipoiran'ny teny hoe firenena na ny reny izany. Ireo vehivavy ho mpandimby kitapo hifonosana ihany koa rapitso ravaka pitso, izany hoe ireo tanora izay aka ny toerana izany renim-pianakaviana izany dia arabaina etona. Fa tsy adino izay renim-pianakaviana lehibe dia ny neny Lalao Ravalomanana izay reniny malagasy ary efa nanana andraikitra goavana teto amin'ny firenena, ankoatra mahavady ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana azy dia nitantana ny tanàna Antananarivo, fonizy ben'ny tanàna Antananarivo, arabaina arak'izany neny Lalao Ravalomanana. Fa raha ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy amin'ny mahafankalazana iraisam-pirenena azy, satria Madagasikara dia anisan'ireo mpikambana eo anivon'ny fivondronam-be iraisam-pirenena, dia anisany manaja ny sata amin'ny firenena mpikambana sy ireo fankatoavana nanaovantsony teo anivon'izany sata amin'ny firenena mpikambana izany amin'ny alalan'ireo fankalazana maneran-tany sy fankalazana iraisam-pirenena. Koa manaraka an'izany fandaminana sy fenitra iraisam-pirenena izany Madagasikara tamin'ity androany ity, ary manantanteraka ny fankalazana toy ireo ankalazaina amin'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy hitovizan'ny firenena rehetra eran-tany izany. Saingy ny nampiavaka kely ho an'ny Madagasikara dia ny fankalazany ny antokotiko Madagasikara izany tetsy amin'ny kianja ny finoana Macrobiorika, satria ho an'ny tiko Madagasikara vehivavy Analamanga raha nikasa hanatanteraka izany amin'ny alalan'ny fiofanana, fampianarana, fanentanana ary amin'ny alalan'izay hoe fametrahana ny zon'ny vehivavy eo anatrehan'ny fiainan'ny firenena izay, dia tsy afaka nanatotoso izany. Ny antony nobahana ny tandro filaminana izay iraky ny fanjakana foibe itoerana saika anaovana izany fankalazana izany, ka dia tsy afaka nanatanteraka atsakany sandiavany ireo vehivavy avy amin'ny antoko tiko Madagasikara. Mba ahafahany rehetra manaraka sy mahazo ny fahazomba-bao hitovizana dia alefa amintsika eto ireo sombina video sy sary mirakitra izany fanakanana natao ho an'ny vehivavy tiko Madagasikara tetsy amin'ny Macrobiorika izany.
Kakay ny fitondram-panjakana misy ny antoko tiako Madagasikara. Ka hitantsika am'izao fa tsy ny hoe ny foibe na reo hetsika karakarain'ny solombambaoka na ny birao politika ihany no atahorana zao fitondram-panjakana izao, fa na hatramin'ny hetsika ataon'ny vehivavy tiako Madagasikara aza hetsy beoririka. Fa maromaro ihany manko zay fisakanana natao an'ny antoko tiako Madagasikara izay, ary tamin'ity indray mitoraka ity de niariary lay fahalemen'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny fahafahana eto amin'izany nosy malalantsika izany. Na de miezaky ny manadio tena sy miteny izany ary mitondra teny gouvernemanta hoe misy ny fahafahana, fa fitiavana sy finiavana ty resaka eo amin'ny fampahalalam-baovao fotsiny ho an'ny mpanohatra no miresaka ny amin'ny hoe tsy avelahany eo hevitra ny mpanohatra sy ny timony, dia vao mainka mibaribary ny lainga zay ataony eo anivon'ny fitondram-panjakana, fa tsy misy zany demokrasia sy ny fahalalana izany raha ny endriny zavatra niseho tamin'ity androany ity. Banana ho isika ary vehivavy amin'ny tanam-polo eritreritra fa no fankalazana ary jus sandwich verina fa sakafo maivana zay ifampizarana tamin'ity androany ity, kanefa dia reny ny fampiororona amin'ny endriny ara-tsaina mihitsiny na azy ireo vehivavy zay mba saika kely hisitraka izany zony zany tamin'ity androany ity. Na de efa fantatra ary fa sarotra aritra ny hisitrahan'ny vehivavy ny zony isan'andro isan'andro satria miaina antserany aina amin'ny reo lafiny fampiororona ara-tsaina sy ny fiainana andavanandro amin'ny tsy fisiana asa, tsy fisiam-bola, amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny resaka fahasalamana na ny resaka ihany koa eny anivon'ny tontolo misy azy eny, ka tsy ahafahany velatra manoloana ny lehilahy sy ny ramatahora zay ataony fitondram-panjakana miseho amin'ny endriny samihafa. Tamin'ity androany ity mba niverina fa mba hoe hampiasaina izany araky ny fankalazana iraisam-pirenena, kanefa dia mbola ny foana ny fitondram-panjakana indray tsy hisetraka izany ny vehivavy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Raha toa kosa ka afaka nakalaza izany lipalipa zay niodiny eraky ny tanàna ary nampiseho ny ravaky ny volomboasary ny dorohitra reo vehivavy miaradia amin'ny fitondram-panjakana ny eny anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Inona ny tena atahorana ny vehivavy tiako Madagasikara na ny marimarina kokoa ny antoko tiako Madagasikara de zay tanjaka seriny zay manoloana any Madagasikara ray manontolo, zany hoe ny faritra, distrika ary ny commune. Raha araky ny sary asehontsika na nitetsy talata ny volon'ondry tany Avaradrano araky ny sary hitantsika nakalaza izany, na ny teny Atsimon-drano na ny tany Mahajanga na ny tany Ambatondrazaka sy tany amin'ny faritra maro manerina n'ity Madagasikara ity, atretra talata maty sy Ambohibao aza de misy an'izany endrika fankalazana izany, mihoatra akoatran'ireo faritra maro samihafa zay nanantanteraka izany, dia misongadina fa matanjaka ary manana hery tsy azo atao tsinotsinona eo anatrehan'ny fiainan'ny firenena sy ny fampandrosoana firenena zany tiako Madagasikara zany, ary miporofo ny vehivavy tiako Madagasikara izany tanjaka sery ananan'izany. Fa anamafisantsika izany ihany koa ny vehivavy tiako Madagasikara zay nanao fitanjotrony filarina tetsy amin'ny distrika Avaradrano sy izay tonga teny Atsimon-drano tao anatin'ny commune Ambanivohitra Ambalavao. Hitantsika ihany koa ny vehivavy tiako Madagasikara tany Ambatondrazaka arak'izao ahitantsika azy amin'ny sary izao.
ireny sary ireny dia mampiseho naiza manenina Madagasikara isika fa matanjaka ny tiako Madagasikara ary ijoroany tsy ampisalasalana izany. Raha tena tetiky ny fanjakana zany de hoe tsy sary ny vehivavy tiako Madagasikara iseho amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny fampahalalam-baovao fa ny fankalazana tetsy Mahamasina Kianja Barea no tian'izy ireo iseho kanefa tsy naomby ny tetikady. Na de ny hoe zahana ny sakana aza de nampiseho sary teo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny endriky ny fatahorana ny demokrasia sy ny fahalemeny ty fitondram-panjakana ity ka fitondram-panjakana miady amin'ny behivavy miady amin'ny rem-pianakaviana amin'ny tanam-polondray no niseho androany valomasa 2024. Ny aina ny maty za amin'ity raharaham-pirenena ity fa raha zao sakatsaka natao amin'ny antokotiko Madagasikara izao, raha zao ezaka fanapotehana ho atao amin'ny antokotiko Madagasikara izao dia vao mainka ireny zezika mampiroborobo ary toy ny volamena latsaka ambovoka tsy avelan'ny tany tsy amiratra ny antokotiko Madagasikara naiza liany ary naiza hitoerana. Fa matokoa zao miseho dia tsy avelan'Andriamanitra hanjaka ny devoly eo anatrehan'ilay fahasimbana sy fahampotehana fa manandratra hatrany izay famairam-piratana eo amin'ilay hoe misy olona tokony handray andraikitra ty Madagasikara an'ity faran'izay aingana satria potika sarava ilay Madagasikara ary anjakany ny asan'ny satana araka ny ahitana azy isan'andro amin'ny alalan'ireo fanapotehana sy fahampotehana isan-tsokajiny sy isan-tsehatra izany. Mijoro amin'izany ny antokotiko Madagasikara na vehivavy na tanora ary na reo lehilahy sy ireo heverina zany fa tiako Madagasikara tranainy izay mbola manana ny traikefa ara-politika sy ny fitiavana an'ity tanindrazana ity mifanometanana. Tsy mbola vita ny tolona ary tsy mbola tapitra amin'ny tolona fa manomboka ao anatin'ny fanombohan'ny tolona ary hamarana azy ao anatin'izay hoe volana vitsivitsy izay ny antokotiko Madagasikara rehefa hiroso ao anatin'ny fifidianana isika. Ny aina maty zao isika ary miskina herim-po tanjaka sy hery ho an'ny antokotiko Madagasikara satria ambivitra dia ambivitra ny fotoana hipetrahan'ny fitondram-panjakana amin'izany toerana izany ka manao ny ezaka rehetrarehetra rehefa tonga ao anatin'izay hoe tapitra ny feim-potoana hipetrahana izay. Ezaka tsy ara-dalàna satria ezahana hamonoana ny demokrasia sy hanaovana izay endrim-pahalemena ho an'ny hafa kanefa vao mainka hijoroana sy mampitraka ny antokotiko Madagasikara sy mipikambana ho amin'izany. Ezaka mifony fahafahambaraka ho an'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hitazomana fahefana kanefa efa tsy antsony vaoaka malagasy ary efa manaraka ny rivotry ny fahafahana ny amin'ny hoe aoka ampy izay tsy mila intsony miverina eo amin'ny fitondrana zao fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.